Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao sy ny resa-be maro mandeha dia nanao fanambarana androany mpiaron'ny zon'ny mpanjifa Rabetsara Lita sy ny mpanolon-tsaina ny praimistra Raholiharinarivo Paolo tsy tokony ifanerena sy andotona ny sasany izy ny etsika ataondreo solomavambahoaka ny andindy makasika zedina no arantsika izay tateriny Jemima Radaniela sy Mami Rasamuely. Tsy mbola nisy vahoaka nahazo tombony tamin'ny afisiny etsika politika sy korontana ary ny krizy aterany. Io no nambaran'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa androany nandritra ny fanambarana nataony. Tokony samy hijery hitondra vahaolana ny rehetra, ny mpitondra iaino ary ny mpitolona naja ny lalam-pandrenany. Fantatray fa ireo olona maro be tongeny amin'ny 13 Mai dia manana ny olana marary azy avokoa. Ny solomavambahoaka dia ny olana mikasika ny lampifidianana sy volikolo. Ny mpiasam-panjakana olana eo amin'ny karama tsy ampy tederana tonga dia lany. Ny sendika olana amin'ireo mpiasa boroka sy tapaka karama ary veriasa noho ny tolona sy tsindry azolena ary ny fanampenam-bava ataon'ny mpampiasa. Ny mpanjifa olana eo amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana isanandro. Ny mponina soamammanina olana amin'ny fakanan'ny tany omenany vahiny. Ny vahoaka malagasy marobe sorona amin'ny tany omenany mpanambola na ny vahiny. Eto izahay tsy hoe ialakely fa tsy mbola nisy firenena na vahoaka maro anisa na azo tombotsoa tao anatin'ny krizy na aorin'ny krizy ka manaiky ny tsirairay mba samy andinika. Manoloana ny fanelezana vaovao momba ny fandraisam-bola amono afo ny etsika ataon'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohatra dia say ninina ny mpanolon-tsaina manoka ny lehiben'ny gouvernemanta fa ny fandraisana andraikitra izay efa nataony no mandrisika azy hanao ny fanambarana sy ny asa rehetra efa nataony hatramin'izay. Tsy hovanik'olona eto amin'ny tany Madagasikara ty izao Paolo Raholiharinarivo sy ny taranako raha nandray vola hamonoako ny tolona hamonoako ny vahoaka malagasy dia izay mahasahy isika rehetra izay miteny ny tompo taritolona sy mitarika vahoaka dia manaovany toy ny anay. Zay ny anay fa tsy asiana resaka lava tsy hitady proof amin'izao fa anatean'Andriamanitra sy ny raza sy ny tanomasina ny tenenana eto. Tsy tokony ho terenina sy rahonana araka izany ireo tsy manara-dia manao ny etsika ary tsy tokony iziriziry amin'ny heviny ny fitondrana makasika ny lalam-pifidianana izay fototry ny olana amin'izao fotoana izao izay tokony hovany.